ika fandarana eto amin'ny soradio iresahana toekarena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny valora alina famerenana ny alahady amin'ny 5 ariva ika iarahanao amin'ny andrenjato miakabantsika indray tompoko lasy tompoko vavy tonga ato anatin'ny fandarana ika amin'nyity ariva ity taorinan'iny asaramandriny dia miverina indray miadevitra tokony ho atao eto andrivin'ny firenena andriamato minisitra satria dia miandry ny vahoaka inona ny zavatra mety isy manompoka ny amin'izao fotoana izao ny manantitra ny arahaba ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena amintsika am'teny izao a dia fantatritsika fa ny raharaha politika dia karazany atao fahoany ary tsy misy mihitsy mieritreritra ny handeha lavitra eo amin'ny fomba fanaovana politika raha ny fomba fijery ny mpanao politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara no jerena ireo mihevitra fa azo fitahana amin'ny akositra ny vahoaka dia efa dodina tokoa ny amin'ny anafainganana izao fifidianana tokony atao amin'ny filohan'ny repoblika eto Madagasikara izao ireo mbola tsy aro tena ho afaka nanamboatra ny vatany dia mihevitra fa tokony haembotra kely aloha ny fifidianana ary dia miodina eo amin'izay hevitra manta tena manta anankiroa zay no fandehan'ny adevitra politika eto Madagasikara ny firenena nefa dia fantaritsika fa olombelona 520 tapitrisa ny mamorona azy ary zany olombelona 520 tapitrisa zany na oinona fananakarena ny Madagasikara hipetrahantsika eto dia tsy maintsy izay no loha laharana indrindra isika makamamy ilay fiarahamonina iraisam-pirenena manamarika fa tsy maintsy miverina mandala makamamy ny atao hoe sata republikanina ao anatin'ny valan'ny ara-dalàna zany hoe ao anatin'ilay ordre constitutionnel zany a no tokony hamindrano ny mpanao politika rehetra eto Madagasikara ahafahana mampandroso na mitantana anyity Madagasikara ity farafaratsiny dia ao anatin'ny constitution na ny lalam-panorenany i Madagasikara ny Republika ny Madagasikara dia mazava fa ny vahoaka maso mandidy zay no voalohany indrindra ery atapin'ny constitution na ny lalam-panorenana eto Madagasikara vahoaka maso mandidy dia ny vahoaka maso mandidy mameno fahefana rehetra ho an'ny mpanao politika eto Madagasikara indrindra moa zany a fa ireo olom-boafidy hitantana ny fampihodonana ny machine administrative eto Madagasikara nefa raha fijery an'izany rehetrarehetra zany a dia tsy misy hidiran'ny vahoaka malagasy mihitsy ny fomba fandaminana ny raharaha politika eto Madagasikara rehefa miresaka no hoe hidina an-dalambe dia izay a le vahoaka maso mandidy vahoaka malagasy maso mandidy zany hoe efa tsy voalamin'ny olona nomem-pahefana sy ny mpanao politika tokony hifanaraka any amin'ny sehetry ny ara-dalàna na ny androm-panjakana isan-tsokajiny no andaminana ny lafin'ny politika eto Madagasikara midina eny an-dalambe no zany miverina any amin'ny vahoaka ny fahefana amin'izay lafiny zay zay le atao hoe démocratie directe ary raha ny anatina démocratie directe ianao ka mahita vahaolana manakifika ny vahoaka zany hoe avy hatrany dia diso maron-drano ny vahoaka satria tsy mahazo ininina mihitsy ny vahoaka ao anatin'ny fifandaminana ara-politika natao teto Madagasikara hatramin'izay a dia tsy mety zany ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara rehefa hiverina amina base zany hoe fototra
fifanarahana ara-politika vaovao ny eto Madagasikara dia ny vahoaka ny lolohavina tapony loha. Inona no azontsika amin'izao vahoaka malagasy 520 tapitrisa ny tiako resahana amin'izay amin'izao fifandaminana ara-politika kimantamanta mitranga amin'izao fotoana izao. Ny zavatra azo ny vahoaka malagasy dia gouvernemanta tsy matapakahatra, tsy afaka iantoka ny filaminany, tsy afaka iantoka ny fananany ary tsy afaka iantoka ny fisiny eto amin'ity tanin'ny repoblika ny Madagasikara ity. Zay no zava-misy amintsika miteny zao ary tsy misy hoe alakabika tsy tiako tare zany ka tsy tiana fotsiny zao Andriamatoa Erajonary Mampianina na Andriamatoa Antsay Christian dia avy atrantsika dia mitopy teny fantatra amin'izany fomba fanazava-kevitra hoentsika izany fa tena tsy azahoany ny vahoaka malagasy mihitsy izao zavatra zao. Azavaiko ny hevitra. Rehefa miova zany ny gouvernemanta dia avy hatrany dia tokony misy fampandrosoana azo tsapahitanana farafahakeliny satria ny atao hoe fitsinjovana ny fampandrosoana ny Madagasikara araka ny voalazan'ny lalam-panorenana dia ny fampandrosoana ny vatan'ny olona anankiray aloha mitatra ao anatin'ny tokantranony dia miaka ao anatin'ny fiarahamonina dia zay misandrahaka eran'ny firenena. Zay ve ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tsy zay ny zavatra misy fa ny zavatra misy misonitra ny viditsolika, misonitra ny vidin-drirama, tsisy fanafany ny any amin'ny famoronana asa eto Madagasikara, tsy misy fanafany ny famoronana tranonenany eto Madagasikara, tsy misy fanafany ny fandaminana ny filaminana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara vao mialoza no iainan'ny vahoaka malagasy 520 tapitrisa sy ny zavatra maro isan-karazany zay tokony ho azo tsapahitanana avy hatrany rehefa mijoro ny fanjakana satria misy lehibean'ny miaramila vaovao, misy lehibean'ny zandary vaovao, misy lehibean'ny polisy vaovao, misy lehibean'ny gouvernemanta vaovao ary misy présidentny république ny maromaritra iraisana zay neken'ny rehetra fa mbola afaka mijanona satria raha ny fototry ny fitakiana an-dalambe démocratie directe ny resahana dia hoe miala Andriamatoa Erajonary Mampianina ary rehefa tsy miala izy zany dia tokony akany zay statut zany hoe endriky ny présidentny république ny maromaritra iraisana zay zany hoe tsy hitompo teny fantatra intsony fa izy irery ny manana ny marina eto amin'ity fitantanana ny Madagasikara araka ny voalazan'ny lalam-panorenana dia izy miaro ny fiandrianan'ny firenena, miaro ny fampihodonana ny androm-panjakana isan-karazany, miaro ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy tahaka ny anak'Andriamaso mbola ambony noho ny ankohonany ny rafi-piarahamonina amin'ny ankapobeny eto Madagasikara nefa moa tsy zay zany ny zavatra misy amintsika miteny zao dia hoaiza zany zao tolona zao zany dia anterina fa tokony tsy ho foana io kianjan'ny 320 io satria io no source, io zany loharanony fahafahana hatreto aloha efa ny fahafahana mitakin'ireo sy ny mbavambaoka zany dia ny mba ho lasa minisitra zany zay zany ny fahafahana mitakiny teo, ny fahafahana mitakin'ny fiarahamonina ara-politika antapotapony zay ahitana olona efatra miaran'ny fampidinika dia mifandrindra dia mifandamina dia milaza fa misy accord politika fifanarahana politika teo amin'izy efatra mirala mbola tsy hita voky zany amin'izao fotoana izao dia zay zany no fahafahana hita vokatra zay dinika izay fa ny fahafahana ho an'ny vahoaka rehetra tonga eo amin'ny kianjan'ny 320 dia mbola tsy zay ary everika fa mbola tsy vita ny tolona fa tokony mbola isy ny fanohizana io tolona eo amin'ny kianjan'ny 320 io. Voalazanao hoe tsy vita ny tolona rehefa hosinganiko manokana ny resaka nyresahan'ny ny kabary zay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fetim-pirenena iny dia ny tenin'ny olona rehetra hoe tsy tokony isy ny fitakiana an-dalambe zany hoe rehefa tena dinina zany izy tsy dia nankasitraka loatra ireny zavatra ireny ny filoham-pirenena hatramin'izao nefany ireo gouvernemanta rehefa anatonana dia hoe tsy tokony iresaka ihany koa anivelan'ny rindrina fa aty anatiny
hoaiza zany tena hitakin'ny olona ny zavatra manjoa azy am'izao fotoana zao satria ny mpitondra rehetra zany a tsy de makasitraka loatra n'le fitakiana andalambe fa te ilamy matsaka izy zany eo amin'ny fitondrany tsy tokony isy anakotaba mbola matahotra ve ny mpitondra am'izao voasaringotry ny tolona eny amin'ny trésime sy ny fitakiany sindika marobe andriamato minisitra raha izay filazan'ireo mpitondra ao anatin'ny gouvernemanta sy ny filoam-pirenena tamin'ny fahenina amby roapolo ny volana jona izay ka ny fahafahandrareo any efa voatakiny ary efa azony ny fahafahana ho an'ny mpanao politika mantsy ny ary mampalahelo ny endry zavatra tahaka izany a fa samy matsapa ny mpanao politika fa mafy loatra ny manao politika ty ivelan'ny fanjakana ny antony dia miantoka volaposy zany hoe ny posin'ny fanjakana zany a no mahafaly azy ary azony izay fenitra eo amin'ny fomba ahafahana manao politika izay nefa efa nambarantsika teto fa ny tombo ny fandanina ny volam-panjakana araka ny tetobola fanitsiana zay mbola tsy lany aloha hatram'izao nydikan'izay a de efa mifanamboatra vatana zany a ny samy mpanao politika am'izay fampiasana ny volam-panjakana izay ary samy ho hitantsika eto fa samy anao be ambosika ny mpanao politika am'izay lafin'izay raha ohatra moa zany ny mahapara ny tompon'ny ministeran'ny atitany am'izao fotoana zao de mahazo autorisation naizanaiza alehna andriamato andry ny Irina Rajoelina satria azy kotany ny ministeran'ny intérieur ary ny manome ny fanomezan-dalana dia ny préfet dikan'izay eo ambany fifehezan'ny ministeran'ny intérieur zany a ny préfet dia mandeha ho azy ny fanomezan-dalana ho an'andriamato andry ny Irina Rajoelina misy olona afaka manao ohatra n'andriamato andry ny Irina Rajoelina ve eto Madagasikara amintsika miteny zao zany a de fa azo lazaina fa abus sahady a noho izao fifanarahana atao eto Madagasikara izao ary ny filazana hoe tsy isy sahady eo amin'ny kianjan'ny 320 eo tsy manino io na olona ray roa telo efatra zato no miresaka eo amin'ny kianjan'ny 320 eo fa tokony arindra ary raha ohatra ka endry tsara ny fanjakana de ny fanjakana no mametraka appareil eo amin'io kianjan'ny 320 eo de samy mahazo manao eo avokoa ny rehetra am'izay fotoan'izay vao ady ty lalam-panorenany ty hoe mitovy zo ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna eto Madagasikara fa tsy hoe misy zoan'ny olona mpitondra fanjakana de misy zoan'ny olona mpanambola de misy zoan'ny olona mahantra de misy tsy zany no atao hoe republika tsy zany no atao hoe firenena fa ny firenena de mitovy eo anatrehan'ny lalàna ny zanaky ny firenena tsy rairay ninninna toerana misy azy ary raha mbola tsy mahatsapa n'zany ny vaoaka malagasy a de verika fa mbola zava-poana no anaovana ny raharaha ary mampalahelo no mahita fa melohany reny fetin'ny 4 ny volana jona reny a de maro ny olona no mandeha mitety eny ambany tanàna eny amin'ny ankolafikery rehetra eny mandeha mizara vola hoe tandremso mihetsiketsika mandritry ny fetin'ny 4 ny volana jona fa aleo ilamina tsara tsika amin'ny fetin'ny 4 ny volana jona io mahaleo tena araky ny fomba firesahana azy fa tsika efa nilazan'zany tsika tamin'ny herinandro ny amin'ny hoe tena efa mahaleo tena ve tsika raha zao endry zavatra mitranga izao a de raha izao no atao hoe fahaleovatena de andrenjato zany a ty hevitro manokana de milaza fa tsy fahaleovatena izao efa isaloratsika izao a fa mbola fahafahan'ny olona mitondra fanjakana mamoritra ny vahoaka mpiray tanindrazana ary tsy misy mahasamihafa azy amin'ny zavamisy tany amin'ny fanandevozana zao zavatra iainantsika izao fa tena manandevo rehefa tonga eo amin'ny fanjakana tonga eo amin'ny fahefana fitantanana ny firenena ny olona iray efa nitrangy zany tany amin'ny amerikana tamin'ny vanim-potoana sasany ary tamin'izany fotoana zany de ady hevitra mihitsy ny amin'ny hoe ny olona andevo hoe afaka mifidy sa ampidirinao anatin'ny fanisambahoaka adevitra tany Etats-Unis zany tany amin'ny taonjato fahaenina ambin'ny folo tany hoany dia nilaza ny tompony nandevo tamin'izany fotoana zany tsy isan'ny olona io fa zavatra anay io
noho izany izay no mife azy izay no miantoka ny karamany izay no miantoka ny etsetretsetra anay zany io tahaka ny fanananao an-trano ary raha ohatra ka hosoratana any amin'ny lisym-pifidianana io a de ataovy any anatin'ny olona efa ifidy anay zany ange ny adevitra tamin'ny vanim-potoana sasany tany Etazonia ary niteraka aty amin'ny taona 527 vao nisy reny trangan-javatra nahafaty an'ny pasteur Martin Luther King ireny satria tsy nanaiky ny olona mbola tsy tonga tany amin'ilay fenitra ahafahana tena mijokany zany fahaleovateny zany satria ny olona mitovy zo hay misy olona tsy mananjo mihitsy eto anivon'ny fiainan'ny firenena amin'ny fahafahany mitrandraka ho azy mihevitra ho an'ny tenany ary mihevitra ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena ka rehefa tsy tonga zany a dia tsy misy ny atao hoe fahaleovatena ary ny vahoaka maro anisy eto Madagasikara 270 manitra noho zany tsy afaka maneho hevitra tsy afaka manana fahafahana mihevitra ho an'ny tenany aza tsy azony atao de midika an'izay a tsisy fahaleovatena eto Madagasikara zoan'ny rehetra zany a ny mbola mianatra mitaky ary zay fianarana mitaky zay a de tsy vita indray andro ary raha izay no iazakazahantsika eto hoe tsy maintsy atao ny fifidianana na tsy atao mihitsy ny fifidianana de veriky fa adihevitra samihafa zany fa samy manana ny programany moa eo amin'ny fomba fanaovana politika fa matotsika zany tsy kivy eo amin'ny fanazava-kevitra ara-politika dia manana tanjona ihany koa isika hoe inona ny tanjona ahafahana mametraka ny adihevitra eto Madagasikara mba ho ambonimbony kokoa noho ny materiel satria eto amintsika nge tsy adihevitra arakevitra no atao eto Madagasikara fa adihevitra materiel hoe iza no tsaratsara bika kokoa iza no be palitao iza no be ranomanitra iza no manambola iza no mitangina Mercedes iza no mitangina hélicoptère ary na ny hélicoptère ara mbola ifanaovana antsojay hoe anizy io hélicoptère io hélicoptère nafarany Rajoelina sa hélicoptère nafarany Rajonaromampianina samy ho fantatry ny vahoaka ho ihany zany fa mandeha ny fiainan'ny firenena ary rehefa mpanao politika ianao zany ka tsy matahotra ny akany zany adihevitra zany na ho lavidavitra kokoa raha ny fandehan-javatra zay no tena atao hoe mpanao politika satria raha maika tsy faingany ianao de mamon'olona raha ohatra ianao tara loatra koa eo amin'ny fomba fametrahana ny paikady arakevitra rehetra dia everiko fa hosongonan'ny olona dia ivadika fotsiny ho lavenina anatevina anabevo ny tolom-bahoaka eto Madagasikara tahaka an'ireo razambe atsika nahery fo rehetra hatram'izay a zay efa lasana ary de atsaivina isaky ny tonotona hoe de tena nisy ny nahery fo teto Madagasikara fa reny nahery fo teto Madagasikara ireny dia matimaty foana lasa lavenina nandotony renirano sy navoan'ny sery ny taranaka faramandimy fotsiny eo amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Ny tiako antaninanao de mato ministra lay fanaovana politika eto Madagasikara satria aoka tsy ho adino fa ny lesona efa rahantsika nahita ary ny vahoaka natao fitaovana foana hatrany satria eo amin'ny 20 andro eo ngamba zay de aingana daingana fakana fahefana 20 andro ny sin'ny tolona teto tamin'ity taona ity zany hoe ndraiky amin'ny 20 avril manakakehitriny 20 andro aingana fametrahana fahefana ary nazona fahefana ary ny fahitanao mpanao politika satria raha mijery anao zao a sady mpanao gazety ianao mpanao politika tsy de niazakazaka tamin'ny toerany ianao tamin'ny foniny ianao be solombavamboaka ny soavinandrina nametra-pialany ianao satria tsy maika taminao ny toerana rehefa nitakiny vahoaka ny fiaraha-miasa tsy neken'ny fanjakana ratsiraka de nialy ianao fa fijerinao zao fanao politika zao hoe tena le toerana mihitsy zany tena namaika nandriamatoa Marc Ravalomanana ny tambiny ny MPS tambiny ny triple Rajoelina ny ministera sy ny premier ministre maika ao anazy Rajaonaromampianina moa tsy niala de faly izy no fahitanao nefa mbola misy ny fitakiny tsy andaniny eny amin'ny 13 mai fahitanao mpanao politika malagasy manoloana ny seza eny fa na de vola raha ny zavatra misy ankehitriny
ny fanaovana politika ny naina rakoto njaka rakotondramamy dia ny fakana toerana fa raha toerana fetoerana zany a de verika fa fahotany zany tena asandevoly ny firosona am'zany lafinjavatra zany dia fantaritsika fa sambany mba tsy niongana ny président Perinasa rehefa ndrohatra teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folomeny ny vahoaka malagasy sambany fa vitany trano ka vitany trano be de tsy niongana everika fa anisany zany nefa dia mampieritreritra satria ny vahoaka malagasy nandatsaka ny rany teny amin'ny kianjany telo ambin'ny folomeny dia tokony tsy avela verimaina satria dia anisan'ny olona pakamamy sy mpandala fatratra ny atao hoe ain'olombelona isika eto Madagasikara fa raha ny zava-misy eto Madagasikara am'izao tsika amin'ny teny zao a de tsy misy dikany mihitsy ny atao hoe ain'olombelona raha ny rafitra ara-toekarena fotsiny eto Madagasikara no resahantsika dia rafitra ara-toekarena tokony tsy hosahazany Madagasikara ny zavatra misy raha miresaka fotsiny amin'io flottement io azao io régime mikasika ny vola malagasy io dia fantaritsika fa zavatra tena mahonena no manaraka sy mijery an'io zavatra io raha tena mandray andraikitra mpanao politika eto Madagasikara efa elo io foana satria io a dia tsy mba lalàna no tinapaka teny amin'ny antenimera-pirenena fa lalàna no raisina par décret prise en conseil des ministres zany hoe lalam-panjakana nitapahany gouvernementa tamin'ny andro n'Andriamanitao Francis Karavony tamin'ny andro ny présidence Jafy Albert de tsy misy mihitsy olona na iray aza mpanao politika eto Madagasikara indrindra ny olom-boafidy sanaka andraikitra ny amin'ny hoe tsy mety ity décret jerepotsiny ity zany hoe ilay lalàna namatorana ny Madagasikara tam'zany fotoana zany tany amin'ny taona 3 tany hoany dia lalàna tsy azo ivalozana droit de veto napetraky ny communauté internationale hoe ity ny mampety any Madagasikara fa tsy mahazo miala amin'io nareo de tsy misy na iray hafa eto Madagasikara samy teny an'izany hoe foanio satria izay ny manamora ny fanambabona any Madagasikara amintsika amin'ny teny zao dia efa tafakatra any amin'ny 700 ariary ny euro ray niveau'ny économie ny Madagasikara tany amin'izany taona 370 zany de mitovy amin'io ao Maurice io 1 euro mira 40 ropia 1 ropia mira ariary zato vola malagasy zany hoe raha am'izao tsika amin'ny teny zao zany no resahana dia ny 1 euro zany tokony ho 12 farantsa malagasy FMG 2050 FMG zany hoe raha mafaitra loatra ny ngidiny fisondrotan'ny vidim-piainana eto Madagasikara amintsika amin'ny teny zao dia tokony misy zavatra okitiany eto Madagasikara ino zavatra okitiany io farafaratsiny mba mifanaraka isika eto Madagasikara fa ny fanitarana ny famoriketra eto Madagasikara élargissement ny assiette fiscale no tokony ho alebiazina misimisy kokoa mba ahafahany toekarena miroborobo tsy mitsopozipozy de ahafahana mametraka tsikelikely ny fiandrianan'ny firenena arabola ny fahafahatsika mifehandreo arena be eto Madagasikara ireo
efa niresaka fonitsika niresaka tsika farany teo mikasika amin'ny volamena atsasaky ny budget national ny volamena voatrandraka eto Madagasikara ny farafahakeliny zay niresahako zay ny bois de rose dia farafaratsy ny 1 milliard de dollars ny vola very fotsiny teto Madagasikara efa atsasaky ny budget national zany fa tsy misy mieritreritra n'zany mihitsy zany neto Madagasikara dia samy manao anjamba amin'ny fotsiny ary ny olona rehetra miaina teto Madagasikara nandritra ny tetezamenta dia samy mahafantatra fa nisy zany vola royalties zany hoe vola zoan'ny Madagasikara tombondahiny araketra nomen'ny Visco société sinoa andeha hitrandraka ny vy jugement de fer any Soalala fa makanaiza anao any Soalala raha misy zavatra mihetsika na misy zavatra mitrangany na misy zavatra hoe ahitana an'izany hoe antom-pisiny zany fanomezana vola ho an'ny Madagasikara zany tsy misy zany de ny dikan'izay zany isika eto Madagasikara dia mandrora mitsilany nda andeha anao politika eto Madagasikara tsika nefa tsy miezaka akory ny mahafantatra ity Madagasikara tsika ity ary tsy ny mpitondra ny mila mahafantatra ny Madagasikara fa ny vahoaka isan'ny tsirairay aby de tompona ndraikitra amin'ny fahafantarany an'ny Madagasikara ny fahafantaranao an'ny Madagasikara de ny fahafahanao mahafantatra ny commune misy anao ny fokotany misy anao de reo commune 700 misy eto Madagasikara no miara mifandray tendro zay no atao hoe Madagasikara maleo teny fa ny akoatran'izay zany a dia resaka be fotsiny hoe andeha hitondra IEM initiative émergence Madagasikara zay vaza daholo ny aorinany nefa ny zava-misy eto Madagasikara tsy haitsika akory ny fandehany vao miresaka Visco teo Soalala de samy tokony andeha ho any daholo ny voaka malagasy samy tokony hiteny ny olona ny Soalala hoe tsy misy an'izany fitrandrahana vy zany ange aty Soalala inona zany ny anton'le 100 millions de dollars ary nakaiza le chèque hafa zany rehetrrehetra zany a dia fanamariana tokony atao eto Madagasikara ary fantaritsika fa takzany any ko io le chéri tio takzany QMM io toko raha isan-jato no mbo azon'ny Madagasikara am'izay lafin'izay hijanona am'izay ve tsika de hoe tsy azo atao zany fa fifanarahany iraisam-pirenena fa mila mangingina kely tsika am'izay lafiny rehetrrehetra zay tsy zany ny fomba firesaka amin'io zavatra io fa rehefa niova ny président ny Philippines ohatra de mifanaraka amin'ny Amerikanina izy amin'ny base any Philippines rehefa tapitrandro ny fifanarahana teo amin'ny Mauritiana sy ny Amerikanina mikasika ny Diego Garcia de manovy izy hoe milovaina ny rafitry ny fifanarahana amin'ny fanomezana cadeau ny Mauritiana na ny royalties zany a eo amin'ilay fahafahany Amerikanina mipetraka any Diego Garcia ny atsika tsy zany ny zavatra mitranga fa vao miaza mbola jerevana ny toerana hafa samy hafa hoe aiza indray mbola misy toerana omena ny zalahy retsy ahafahana mahazo vola bojo ho an'ny mpitondra io fa ny vahoaka zany a de mijanona ary ny vahoaka mijanona am'izao fotsiny a rehefa tsy miteny a dia inona moa no azo atao am'izay ny vahoaka n'Andre Manjaka lay verana kely le teninao le hoe tsy niatrehan'ny ireo parlementaire ny mandany lay mety teniko hoe midy angamba le izy na hoe ina le ao anatin'le flottement azo tapahan'ny filan-kevitry ny ministre ve ny manala an'io satria matetika matsika rehefa vazano miteny de wimse rehefa sehatra resam-pirenena de wimse nefa raha fijeriko le fiteninao teo Andriamatoa ministre de hoe rehefa tsy nitapahan'ny parlementaire mety décret koa nafahan'ny ministre conseil des ministres raha ny gouvernement mamona an'izay azo atao tsara ve zay Andriamatoa ministre azo atao zany ka décret manafona décret ary ny décret azony lalàna tapahanao anatin'ny antenimera-pirenena foanana fa zany hoe misy tombontsoam-ponao politika sy ny mpitondra zany tiana tongavana tsy mahafantatra mihitsy an'ity Madagasikara ty tsika tena tsy haitsika ity Madagasikara ty ary zay tsy fahaizantsika amin'ny Madagasikara zay mampatonga atsika membakavaka ohatran'izao membakavaka be nge tsika mitondra an'le Madagasikara
aiza nisy an'izany hoe filoham-pirenena ianao de any amin'ny kabary officiel no mandeha mbola anao kabary politika satria tena tery de tery ny sehatra ahafahanao miresaka amin'ny Madagasikara rehefa filoham-pirenena zany enao ka afaka tena miresaka amin'ny Madagasikara araky ny tokony ho izy atsakany sy andavany izy indray ny olona afaka hiresaka amin'ny Madagasikara ankoatra ny filoham-pirenena fa mbola akelezinao ny fomba firesaka amin'ny Madagasikara hoe ny fidinana an-dalambe ny fidinana an-dalambe nge mampatavy ny resaka politika ary rehefa matavy ny resaka politika de mora hoetiny izy satria tena ampy tsara ny élément ahafahanao mandray fanapaha-kevitra eto amin'ny fiainan'ny firenena fa rehefa tsy ampy ny élément andraisanao fanapaha-kevitra eto amin'ny fiainan'ny firenena de etotsika rehefa mirodo rehefa manao grève ohatra ny mpitatitra eto Madagasikara de miazakazaka inga antsika ka ny any Maurice anga misy an'izany subvention zany ka ny any Maurice anga mitaky an'izany ny mpitatitra sy ny etsetratsetra de io zao tena tsy mahafantatra sady tsy mahafantatra ny politique régionale tsika tsy mahafantatra ny zava-misy eto Madagasikara ny atao hoe mauricianina nery zareo ka zao hoe ny any Maurice araky ny nambarako teo 1 euro égale 40 roupies mauricianina ary ny lasantse zany raha ohatra ka satria vérité de prix mitranga eto Madagasikara io de ny lasantse any Maurice zany zao tsy 20 000 roupies mauricianina tahaka ny eto amintsika ny gasoil ny tiako resahana efa mahery ara ny 20 000 am'izao ny gasoil fa ny any aminy dia raha 1 euro égale 1 litre de gasoil de ny dikan'izany 1 litre de gasoil zany any Maurice 40 roupies fa eto Madagasikara nge tsy zany fa ohatrinona ny simigy any karama farany ambany any Maurice ary ny frais ny bus mo any Maurice ny akaiky indrindra 20 roupies zany hoe 2 ariary zay ny akaiky indrindra ary ny bus any Maurice dia bus amboarina any an-toerana satria ny teknôlôjia tobavia dia naniditsika tamin'ny Mauricianina zany hoe tsy mividy bus manaraka nlay argus conventionnel voalaza ny iraisam-pirenena hoe ny bus ny lafo indrindra bus misy seza io zany lafo indrindra amin'ny fampidirana azy amin'ny ladoany fa nen'ny Mauricianina sasiana camion ny vidiny de ny accessoirena tableau de bord sy ny motorisation zay no entiny ao Maurice de ao izy vao manamboatra ny carrosserie ohatra ny natao teto amin'ny tobavia zany zany hoe misy valeur ajoutée ataondry zareo miala amin'le le schéma conventionnel izy le ifandraisan'izao tontolo zao amin'ny fanafarana bus inona raha zany ny tokony ho problème antsika amin'izany lafindreetretra zany andeha ampitahan'ny Madagasikara amin'ny nosy Maurice ny fahefamividy tsy mitovy ny fomba mampanao eo amin'ny fitantanana amin'ny firenena tsy mitovy ny azy ny société na transport public dia mahazo zay ilainy ary avalizeny ny fanjakana neto amintsika nge ka soavaly mianto bille ny mpanao fitaterana eto Madagasikara de nda andeha amely an'ireo soavaly mianto bille reo foana ve reo no atao hoe mpitatitra vahoaka mpitondra vahoaka fa reo no tena mpitondra eto Madagasikara satria tsy misy mihitsy brassage zany hoe fifangaron'ny vahoaka malagasy eto Madagasikara raha tsy misy reo mpitatitra reo ary misy azy ireny karandalina be makany amin'ny faritra lavitra eto Madagasikara dia karapanondro ny frais fa ny amin'ny toerana iavina zay vao mando frais de misy aza manana karapanondro mevosa mihitsy amin'izany lafin'izany satria tonga any de tsy hita ho azy eo le olona de karapanondro zany ny frais-nao teoko atao ana ary nefa ny karapanondro azovana de tsika moa zany amin'ny mahasamygasy ny samygasy dia tsisy mifampitoroka de samy mizaka fotsiny eo zany ny rehetra raha ny tena marina zany ireny karapanondro reny tokony aterina any amin'ny chef district de ny chef district mandoa amin'ny frais satria vahoaka malagasy eny reny vahoaka malagasy ohatra n'le mpitsopinenana andeha hiditra any Italie io mampiadiny européenne io zay tsy andray an'io
amin'ny anaran'ny zon'olombelona tompoko voalaza oto anatin'ny préambuleny constitution antsika zany ny fiarovana ny zon'olombelona fiarovana ny zon'olombelona zany ny tokony anefana ny saran-dalan'ireny olona ireny satria tena nanao ezaka izy andeha hamonjy fodiana nefa dia tsy manana ny hoatoraka am'izay lafon'izay satria angamba ny tany atoerana tsy afaka mivarotra gisa sy vorotsiloza de tsy lafo le raharaha de mijanony eo fotsiny tsika menakavy de satria mo gaso no miresaka an'izany a de ohatrany hoe olona fakifakin'olona zay nge mifandraisan'ny mpitondra fanjakana ny vaoaka malagasy fakifakin'olona raha tsy fakifakin'olona tsika tsy ohatran'izao ny fomba hitondrana ny madagasikara satria ahoana moa no ahafahanao mieritreritra hoe ao anatina fanjakana anankiray vao mijoro tsy lanin'ny mbahoaka fifanarahana ny resahana de avy hatrany ny budget de fonctionnement ny vola ampiodonana an'le fanjakana de ny tombo zay tsy izy mampitahotra nge zany nefa le vahoaka ny tolona tsy misy na iray aza hitataratra ny anatin'ny fiainany hoe io ara fa scolarité gratuite zany hoe tsy mandoa ininona ntsony any an-tsekoly io ary a fa fitsaboana mamaim-pona eny amin'ny hôpitaly io ary a fa tena mba hitataratra eny amin'ny fiainan'ny vaoaka malagasy a fa mba misakafo intelo isan'andro ny vaoaka malagasy tsy zany ny zava-misy fa vaomay manopa ny vaoaka malagasy ny zavatra hita sy iainana am'izao tsika miteny zao ka rehefa mahazaka moa nyvaoaka malagasy a dia tsy hitatsika azy azo atao fa atsika milaza fotsiny tsy manohatra n'izy anizy zany a tsy miteny hoe ianina ny diso am'zany fa ny système mihitsy ny diso eto madagasikara de zay système zay dénonce atsika zany hoe zay zany no kororoatsika am'izao tsika miteny zao hoe tsy mety io système io ary tsy sahaza mivaoaka malagasy sy madagasikara manan-karena ny système mitranga eto madagasikara fa andao atao système mifanaraka my tinakiny ny vaoaka malagasy a tinaky ny zava-misy ny tinaky ny vaoaka malagasy moa manahirany zany satria maro loatra ny olona tsy maharaka ny zava-misy eto madagasikara ary zay mahamaro loatra ny olombodo eto madagasikara zay a ny mahatonga ny mpitondra fanjakana tsy miraharahantsika mihitsy tena tsy miraharahantsika mihitsy jereo anefa rehefa hoe mandeha ny adevitra eo amin'ny sehitra iraisam-pirenena hoe tokony samyba mandray mpitsaopinenana daholo ny firenena rehetra madagasikara mipindipindina voalohany nandeha mba haka an'izao mpitsaopinenana zao de fa nandeha mihitsy aza hoe fananganana ntoerana isin'ny mpitsaopinenana fa miempotra tsy moramora rehefa mitrotra mivaoaka malagasy hoe izahay ane ny tena mpitsaopinenany eto amin'ny taninay dikan'zay zay réactivité zay zany hoe zay réaction zay le hevitra fanoerana ny tsirariny eto amin'ny tany sy mifanjakana zay a tsy ampy eto madagasikara ary rehefa tsy ampy zany a de na iodiko vato na iodiko vy eto ary tsika zao ihany ny zava-misy eto madagasikara fa tsy maintsy manohatra tsika ary rehefa misy manohatra aza misy mifanapepopepo zany mba hoeto ny hevitra ao aza misy mifanapepopepo hoe reo indray ny mpitatitra taxi be taxi brosy etsetraetsetra anaovana azafady ny frais makany antsiranana am'izao tsika miteny zao a 350 000 am'izao tsika miteny zao a ny gazoal efa 4 mahery tany amin'ny taona raiky asoroa arivo a ny frais tany antsiranana 350 000 ny gazoal 700 sy 3 700 sy aona moa zany 1700 francs zay ngamba marimarina kokoa 700 ariary ny vidiny gazoal tam'izany fotoana zany ny frais 350 000 7 ariary de inona zany ty zavatra atao eto madagasikara ty anao inontsika zany ao anatin'zany taremarika anankiray mazavo zany a de tena mila voatsiary ny mpitatitra e sy netsetra naovana azafady mila voatsiary ny mpampianatra e mila voatsiary ny fonctionnaire mila voatsiary ny fonctionnaire ange no tena mitrokany roa pahatelo ny budget de fonctionnement eto madagasikara araka ny fanazavan'ny président ny république de anaovana azafady monsieur le président fa
anisan'ny firenena tena sozady ministre i Madagasikara raha ampitahaina amin'ny firenena rehetra aty Afrika. Sozady ministre 169 000 fonctionnaires ho an'ny vahoaka 5 tapitrisa de samy manao compte-tsika amin'izany hoe fonctionnaire ray ho an'ny olona firy. Dikan'izany tsy le vola lanin'ny fonctionnaire ny tokony hampalahelo ny tsy fonctionnaire fa ny fahafahany tsy fonctionnaire mba mahazo misitraka tahaka ny azo amin'ny fonctionnaire ary ny fonctionnaire zoany no mitaky raha tsy ampy tsy mahavelona azy ny karamany. Ahoana moa no ahafahan'ny fonctionnaire miditra ao anivon'ny fanjakana amin'ny alalan'ny 10 alina sy ray hetsy miaina eto Antananarivo ohatra ary na tsy eto Antananarivo ary raha eto Antananarivo zany ianao a de ny trano sahazanao zany a eny amin'ny sachet plastika tsy mahazo mandofo re ianao tsy mahazo mampiditra jiosy rano ianao fa raha vao manao an'izany ianao a de sahirana mafy amin'izay lafin'izay. Inona zany ny tsy maintsy atao? Tsy maintsy mangalatra ranony ao amin'ny ministera zany ianao a anasana automobile ny lehibe rehetra sasasasanao ao. Tsy maintsy alainao zany a raha ohatra agent de surface ianao de tsy maintsy alainao ny clean sy ny savon'ny ministera ahafahanao manasa an'le tomobilin'olona. Tsy maintsy manao zavatra hafa ianao zany. Raha tsy zany ianao a de tsy tafavoaka. Zany ve no atao hoe fitondrana ny vahoaka malagasy? Everika fa tsy zany ny fitondrana ny vahoaka malagasy a fa azo atao ny mahatratra farafaratsiny niveau ny toekarena tamintsika tany amin'ny 7.7 dia miverina milonina ohatra ny raha rehetra eto Madagasikara. Ahona ny fomba hahafahantsika manatanteraka an'izany a zay le kabarin-janahary satria tsy maintsy miainga amin'ny feom-bahoaka zany. Zay makabarin-janahary azy. Tsy mety io fitondrana io izy tena ny 13 mai milohan'ny akana toerana fanontaniana mila valiny avy aminao Andriamatoa Ministra hoe tsy mety io hoe reto avy ny lara-pahamehana tsy maintsy soloana angarajao tombotsoa ampiasa makaty makary ny syndicat fa tsy zay ndray nefa misy fa ozy izy Andriamatoa PM hoe tsay Christian ny fifidianana ny lara-pahamehana zay ny devoirako izy a matotonga eto a fijerinao an'ilay fakana sezena amin'ny 13 mai mihitsy zany a zany hoe vao fitaka tanteraka lay vahoaka satria be de be re syndicat zay nijaly hoe zay mba tokony anana an'izao zay mba ty azo an'izao zay mba ty azo an'izao zay mba azo an'izao rehefa tonga Andriamatoa tsay Christian natolotra Andriamatoa Andro Rajoelina amin'ny sivy sasany alina amin'ny filoham-pirenena zay tsy fantatry ny vahoaka de tsy lara-pahamehana io tediavinareo eny amin'ny 13 mai io a ary raha vao mihitsy ara io hoy nga Rajoelina satria efa nahazo ny toerany dia fahitanao an'izay kajikajy zay zany hoe fitakin'ny vahoaka sy ny syndicat tsy lara-pahamehana fa ny baiko ny Andriamatoa Andro Rajoelina mihitsy no azo lasaina fa hoe mandehatra amin'izao hoe andy ho any amin'ny fifidianantsika. Ya ny makany amin'ny fifidianana inge tsy maninona fa le système makanisana any amin'ny fifidianana no tokony amboariny. Raha ohatra zany ka zay marina ny tena izy dia satria mbola tsy voalohany amin'ny CENI zany a ny vola tokony hikarakarana amin'ny fifidianana dia zarao isaky ny fokotany zany io vola io. Aleo a ny isam-batan'olona averika indray mandeha zany a any anaty constitution zany ny fahatsapahan-tenany tsirairay no miteraka ny fivoaran'ny Madagasikara. Ny dikany dia aleo ny fokotany roa alina eto Madagasikara no samy mikarakara ny fifidianana any nivony mba hamaripototra izao fifidianana zao fifidianana atao zao nge tena fifidianana mampitahotra zany no mampitahotra no avin'ny Madagasikara mihitsy zany zavatra mitranga zany satria inona moa no antony azakazahany ny olona mihevitra faholany hoe akan'izany ministera ny atotany zany anie tokony ministera anankiray tokony napetraka mihitsy hoe ministère de souveraineté anankiray a tokony tsy hitsapatsabahana fizara tsy ezara politika fa hiazakazaka ianao andeha hoany. Inona moa no tokony hidiran'ny président ny république hoe tsy maintsy anay ny ministère ny finance? Inona moa no tokony hidiran'ny ny fizara tsy ezara politika hoe tsy maintsy anay ny minina industrie ny industrie satria zay mahamay andravalimanana
fa inona moa no tena mahatonga an'zany ady varotra tena tonga de zaramanta arabaky teny atao eto Madagasikara zany satria zany a dia tsy mbola iova amin'ny fomba mampanao politika kimantamanta zany a ny mpanao politika eto Madagasikara fa raha zarainy isaky mifokon'olona isaky mifoky tany inge io vola sady azon'ny seni no azon'ny ministeran'ny atitany ministeran'ny atitany asa rehefa firy ny lasan'ny andriamatoa Mahafalo Olivier Solonandrasana tamin'ilay 1035 milliards de francs asa raha mbola misy ohatrinno io zany no efa eritreretin'andriamatoa Andry Rajoelina ho alaina koa zany satria anaza ny ministeran'ny atitany reo voly reo raha atambatra de manome fa samy manana 1 million aby 1 million de francs ny mpifidy eto Madagasikara zany hoe raha ohatra zany ka tena ho ataotsika tena hoe mba tsy isin'ny kolonilony ranga de zay fidin'ny olona ao fidin'ny olona fa aza sinany zany hoe misy olona ividy olona mandeha nge zany nge zavatra tsy takona feniny tamin'ny 26 juin teo fotsiny azy de misy efa tonga de tapimaso hoe 2 alina ariary isan'olona de tsy akiteniteny fa endry tsara eny amin'ny tribune de nangina daholo ny eraky ny tanàna rehetrrehetra tsy isy sanyteny nampangina ny fitaintainany tsy hoe le andeha iorakoraka an'andriamatoa Rajonary Mampianina ny tena mahafaly fa mba misy fanehoan-kevitra ataon'ny olona hoe tsy de tena mbola falevatena nge zao ataonareo zao hoe fa mbola tena fividianana ny fahalevatena ananany tsirairay no ataon'ny mpitondra fanjakany de samy miezaka manao an'izany fotsiny nge ny mpanao politika eto Madagasikara ary zao no mbo ifanakalozan'ny mpanao politika eto Madagasikara hoe matoa Andriamatoa Ravalomanana niongana mbola tsy tena be vola tsara izy de matoa zany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tsy tafita ao président république mbola tsy tena atao amin'ny tsara le vola de matoa zany Andriamatoa Rajonary Mampianina amintsika amin'ny teny zao tafajanony eo amin'ny fanjakana de fa any aminy zany le vola manahirana no manao an'izany suite logique zany eo amin'ny fomba fanarahana ny fanaovana politika eto Madagasikara ary mahatonga ny amiral Didier Ratsiraka mihitsy nitotro tany hoe ianao mihitsy Andriamatoa Lahady Samuel ny tena nanao zay tena tsy nitiavan'ny olona teto Tomasina fa andany ianao mivoaka navoaka ny tao anaty roplanina nge Andriamatoa Lahady Samuel tamin'izany fotoana zany gouverneur ny province Tomasina ary Andriamatoa Ratsiraka no miteny hoe aiza moa nisy time nanongana teo fa nga nisy time fa nareo Arema zany no mivadika nanao time zany ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary tsy mety mihitsy zany satria nahoana tsy manana ny maizy azy ny vahoaka malagasy tsirairay tsy maintsy manao ny tsy mety vao tonga eo amin'izany atao hoe farafakely ny fahalavorari-piainana ny vahoaka malagasy ary tokony tso zany nefa ny zava-misy eto Madagasikara fa tokony ho azo atao ny mampandrosa nyty Madagasikara tya tsy misy an'izany hoe miangatrangatra zany tsy misy an'izany hoe tsy maintsy ho tapahana tsokosoko ny bois de rose tsy maintsy ahondrana tsokosoko ny volamena misy zavatra hafahafa be dehibe nge no mitranga eto Madagasikara ary milaza aminao fa tsy nisy ny fifanarahana teo tsy nahazo nanidy niny hélicoptère manomboka hita eraky ny faritra maro eto Madagasikara iny satria tsy nomeny fanjakana numéro iny raha vao tsy mahazo numéro amin'ny fanjakana nginy de tsy mety ary zay ny mbola manahirana ny MBS io am'izao fotoana zao satria ny MBS zany fifanarahana politika ny antony ny anokafana azy dia mbola tsy mazava tsara ny deal eo am'izay lafiny rehetrrehetra zay de mbola kimantamanta eo zay lafin-javatra zay mihitsy ny tiako antaninanao MBS hoe tamin'ny andro nareo satria tena nametraky ny ara-dalàna nareo tamin'izany fotoana hoe niza rehefa tsy andregla amin'ny papier de tsy misokatra maro radio mbola najana indrindra fa tamin'ny tetezany mitarana izy hoe mbola navita ny taratasy izy tsy mazava tsara de nijanona ary nisy an'izany ny MBS tena tsisy porofo mihitsy ny taratasy ny orenana io satria ny tena mampanao gazety mba manaraka an'le izy safe zany nisy tafiry nandeha teo kotiana Andriamatoa Rajonary Mampianina zero ngamba anisan'izany ve anao Andriamatoa ministre hoe samy joro tsy fahamarina n'ilay taratasy ho an'ty
radio mbes ty satria raha politika no ametraky satria misy ireo radio evangelika maro be koa nge ty toten'ny filazantsara zay tsy sokatra mihitsy hatram'izao fa noho ny politika ny ravalo manana sy andrimato erajaonary mampianina ve de natao tsinotsinona ary nareo teknisianna tam'zany nisy tyanao nisy taorinanao tokony hipetraka tsara zany mametraka an'izay satria mieritreritra anareo tsinotsinona andrimato erajaonary mampianina manoloana ny hoe ity ny ara-dalàna zay tokony tsy sokafan'io mbs io lo fantatra mivahoaka zany ny raha ny mbs agny tsy code de la communication tsy any ministeran'ny communication na ny serasera intsony fa efa any ampelatana amin'ny fitsarana zany hoe raha ohatra zany ka misy décision manokatra ny mbs de décision de justice zay zany manokatra ny mbs fa tsisy idiran'ny ministerany serasera ary ny akoatran'izay zany de raha politika ny fomba ifampiresahana azy ary zareo tao amin'ny tompon'andraikitra amin'ny tiky Madagasikara aza de fanotenenina tam'izany hoe tsy alova hoe ilay radio efa manana taratasy mada audiovisuel nosokafana satria mivadika mada audiovisuel nge ny mbs araky ny fivorina nataon'ny conseil d'administration de mifoanana ny mbs de mivadika mada audiovisuel ndikan'izay zany io no ara-dalàna ary tam'izany de fanteny hoe raha ity no misokatra de omeko alalany ty fa ny mbs hatreto tsy anjarako zany satria efa foana trany amin'ny registre de commerce tany amin'ny fiscalité sy ny etsetretsetra efa tsisy tsony zany mbs zany efa tena dissoute noho zany izao fifanarahana politique sao zany no manokatra ny mbs amitsika miteny zao dia tokony atao fatabahoaka zany hoe zay zany le izy zay le fifanarahana politika tokony atao de sokafo le mbs raha ohatra zay no tokony atao fa matoa zany mbola tsy misokatra ny mbs de mbola tsy mazava tsara ny fifanarahana politika fa ny tompon'andraikitry ny tiako Madagasikara moa de efa milaza fa dia raha mpitsarana manamafy ny teniko zay zany manamafy ny resaka efa mifanaovana hatram'izay mikasika an'ity mbs ity nefa moa de afantatritsika fa tsy ny mbs irery no teanana radio na teanana télévision fa tokony misy zany ny fandrindrana akapobeana n'ilay dividende numérique zany hoe fa tokony vadika lasitra mihitsy zany tsika am'izao fotoana zao raha ohatra ka amin'ny fizarana nyty fréquence ty fa tsy ity le analogique ity tsony satria any amin'ny dividende numérique dia misy bande lava be mihitsy ao ananany rehetrrehetra fahafahana na mbola amina rivony ara mbola azo atao mametraka an'izany eto amin'ny tanjy ny firenena noho zany tokony efa miditra am'izany dingan'izany tsika efa tapitra tamin'ny juin 17 juin 2015 ny fepetra ahafahana tokony mihoatra makany am'le basculement numérique zany de anjaratsika no mijery an'izay nefa moa izany lafiny zany de mbola ara-teknika ary ny ara-teknika am'izay lafiny zay dia tokony manamafy araky ny lalàna satria samy miady avokoa moa ny rehetra am'izao fotoana zao mba tsy tehanao national zay satria akaiky amin'ny fifidianana de samy tehanao national daholo ny rehetra fa any anatin'ny clause tokony ho faritana amin'ny contractant zany hoe ny olona te angataka an'izany fréquence zany ane ka raha te hanao national izy raha tsy vitany eo anatin'ny telo volana ny mametraka ny pitsopitsony rehetra ara-teknika sy teknôlôjika manerana ny Madagasikara de sotomona nge ny licence ny dikan'izay zany no antony rovana n'iny le hoe national dia tokony hoan'ny RNM sy ny TVM ihany fa ny extension multipoint ny tokony atao zany hoe mikisaka isaky ny faritra zay fesinao fa tokony ho vitanao satria tsy maintsy misy fanaraha-maso ange zany hoe vitanao marina ve ny andraikitrao satria zay io mbola mahataraiky an'ny Madagasikara io mivangonga eto Antananarivo avokoa
ny ainao manjery sy ny raharaha ny gazety rehetrrehetra ary ny gazety eto Madagasikara ara na ny Tomasina zao natao hoe misy akaiky indrindra ny renivohitry Madagasikara dia mbola J+3 na +2 na +1 vao tonga any ny gazety vao voazary mainka moa fa any Antsakoabe na any Vatomandry na any Mahanoro na ohatr'izany ngamba tsy misy mihitsy etsy Soavinandriana raha mbola J+2 ndraindray vao tonga ny gazety zany hoe tsy mbola tena miditra makany am'izany fandrindrana ny fiarahamonina mediatika eto Madagasikara zany tsika fa tsy maintsy mbola mifankafantatra mila mifankafantatra tsara vao afaka mametraka n'izany lalàny zany tena hoentitra fa mamoritra zany lalàny zany raha ohatra ka tsy hay tsara no mifehy azy am'izay lafin'izay dia anjaratsika zany anjaratsika tsy hoe ny publikainy nge ny azo toriana am'izany lafiny zany fa azony olona toriana koa ny privé hoe zay de tena te hamaky midi Madagasikara fa tsy mahazo midi Madagasikara tonga aty amin'ny faritra misy anay ohatra zany elakosiny amin'ny midi Madagasikara de anjarany rehetrrehetra no mahafantatra hoe aiza zany ny zosy andraikitra eo amin'le fomba fanatanterahana nyty demokrasia ty eto Madagasikara fa ndraindraiky io sika dia mihinana mambolony am'izay lafin'izay de manjary lasa sahirana ny vahoaka manaraka ny andevitra eto amin'ny fiainan'ny firenena ho fian'izay rehetra andriamato minisitra fantaniko faraparany zay fantanina azo eritreretina tena ngeza indrindra am'izao fotoana zao satria fantanina eny ambavany tsirairay ity gouvernement ity ve zany azo antenaina amina zavatra hafa na ho fampandrosoana na dia madinidinika ary raha ohatra fifidianana no mission ataony io fifidianana io ve mety andeha amin'ny tokony ho izy raha izao zava-misy zao satria raka ny voalazanao teo hoe nangataka ny ministeran'ny ati-tany ny sasa mba hahafahany meloa andehanao propagande mihitsy raha ny azo ilazana azy satria efa afaka miteny zay tiany tenenina izy mandeha am'izay tiany ale izany zavatra rehetra zany ve ampilamina io fifidianana io zay mampanabe ihany raha toaka ka isy le fifidianana ilamina ve le fifidianana akoatra ny fifidianana misy zavatra azo antenaina ve am'ty gouvernementa nitsangany ty izy aloha zany de efa nikombona fa nanakatotrano izy hoe ny anay de fifidiananay any zany hoe tsy manandraha raha fa tsy fifidianana izy zany hoe fiainam-bahoaka zany ho diny fanina am'izay lafin-javatra rehetra zay gouvernement ve ny anaran'zany veriko fa tsy gouvernement ny anaran'zany satria tokony foanana zany ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-ndoolona satria tsy zany ny tokony ho ady hevitra ao anatin'reny sehatra fanaovana politika ireny ary rehefa tsy havita an'izay ty fanjakany ty de samy mieritreritra tsika hoe inona zany ny tena zavatra atao averiko indre mandeha fa tena eto Madagasikara tsy mety zany atao hoe aka fahefana ianao na izara fahefana de tsy misy fototra iorenana ny atao hoe répartition na clé de répartition napetraky ny CES tao anatin'io antenimera-pirenena io ange fa lany andro e matoa zany tsy tafavoaka mihitsy ny tao anatin'ny antenimera-pirenena tsy afaka niady tamin'le mpitondra fanjakana fa tsy maintsy nidina teny an-dalambe de nidikan'izay efa tsy azo aina nitsony le rapport de force ao anatin'ny antenimera-pirenena nidikan'izay tokony foanana zany io rapport de force io ahoana ny fanafoanana azy fampandrosoana ny élection législative nefa moa zany tsy ao anatin'ny dinika mihitsy tsisy midinika an'zany mihitsy hoe tokony sao de mba tsapaina aloha ny lanjany tsirairay am'resaka solombavam-bahoaka foatrany manahirana be ty zavatra mitranga eto Madagasikara ty de tonga de hoe ny ministeran'ny ati-tany ny ministeran'ny anina andrianina satria izy no zao tsy zany kosa le izy satria efa tsy zany tsony ny zava-misy raha ohatra zany tsy hananana an'izany force zany ny mapara sy ny timma de efa niongana andriamatoa erajonary mampianina satria tokony no vita tao anatin'izay roa volan'izay ny fanonganana n'andriamatoa erajonary mampianina de miroso nakany amin'ny élection présidentielle anticipé tsika lay fakatiavan'ny mpanao politika misy zany andriamato ministra hoe raha mijery zao tsika nikisarisary vo omaly no omaly ny mapara sy ny tim tena ikanja
raha mijeny ora de hoe tahaky ny tsy ho faty mihitsy nena fa hiara-dalana ao anatiny tena tolona mafinaritra nefa raha mijery indray zao tsika de ny asvm sy mapara indray a miaraka mikoranana andapany a mametraka ary ny mapara tsy nanao veloma ny vaoaka ny 13 miary mbola maraka akiny de ratrapo ho an'ny 13 mi zay hoe azony zalamy fa efany maty ny namany naratra ny namany na de nazo ny toerana izy tsy olanao izy ny 13 mi a fa izy tsy nanao veloma tena toerana nefa ny antsoantso anay izy tam'zany hoe ry syndicat idio ny lakle folakalakle misy mo tena slogan iny an-tanàna eny dia nidina daholo ministera nkatso masinina tonga teny ny rehetra lasa mapara tsy nanao veloma fakaty sy mapara sy ny tim aveo indray a taky mifamilamosina fa ny mapara sy ny asvm indray a miara misotro sy mihinana ny andapa aiza mihitsy zany no fijery amin'ny fanaovana politika rehefa mira ave andrimatoandra joelona hoe ndao ry vahoako tapandoenany abatoara de mandeha tamin'ny fotoanandra de andriamatomary karavaly manana amiteny zay lazaiko marina tam'izany fotoanandra lay fijeriana mivoaka tsinitsinina mihitsy aona fijery ny hevitra ao ndre mpanao politika milaza fa asangany satria olona atoko politika telo ngeny ao anatin'ny tantanana ny gouvernement lazanao fividianana laza tantanana ty fireneny tya mpanao politika nefa ronjato mahery ny atoko politika misy eto andriamato ministra aiza ho izy fijerinao am'zay ny le fomba fanaovana politika nge eto Madagasikara efa io sadasada manatsoratra io ary ny vahoaka ve tena vonina ny andraya lay souveraineté zany hoe le mamasy mandidy azy eo am'izay endrika fanaovana politika zay angama tsy mbola izay satria tsisy famezatsiny zany satria sasanangy samy hafa zany ny kibo tsy mbalamosina tsy nay tsy mbavatsy sy ny etsetra de tsy misy ny fanomezatsiny am'zany lafin'zany nefa kosa dia ohatrany hoe raha tsy milaza ianao za tsy miteny hoe raha pitso rafaka pitso de iova amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ary ny antony efisana nandritrana zay efapolo taona latsaka kely nanaovana politika zay a dia ny fiheverako azy a ahafahana mitsinjo lavitra ahafahana mijery tsara ahafahana tena hoe mamindra ao anatin'izany fomba fanaovana politika eto Madagasikara fitazana ny olona eo am'izany fomba fanaovana politika zany zany ny tena atao hoe fomba fanaovana politika eto Madagasikara fanaovana congrès moa efa manahirany zany satria efa lafo be ny sandan'izany fanaovana congrès zany eto Madagasikara ny dikan'izay a ny atao hoe manao politika eto Madagasikara dia rehefa izaha no andeha irotsaka de tongavinareo rinako fa za manana mena miraviravy ahafahana misarika anareo ohatran'ireny le ondry misy lakolosy regny zany ny vaoaka malagasy rehetra de misy anankiray mpitarika lakolosy ery aloha ery de manaraka n'iny daholo ny ondry rehetrrehetra am'izay fomba fanaovana politika eto ninnininy zavatra resahany eo fa le feo n-dakolosy aloha no resahany ka iny lakolosy iny le voly iny rehefa manambola ianao zany eto Madagasikara de zay tianao resahana zany a de azo atao avokoa eto am'ty taniny Madagasikara ty ary zay ny tena zavatra mampalahelo a am'lay zava-misy eto Madagasikara satria tsy ny taniny mahantra fa ny mpanao politika mihitsy no mahantra arakevitra ary tsy mihaino mihitsy an'ity tany ty fa no enony ny mpanao politika dia ny fizarana n'izao tontolo zao eo amin'ny samy matanjaka de ny olona moa zany de tsy miaraka aminy ianao raha vao tsy matanjaka de tsy maintsy manao zay ampatanjaka azy fotsiny dia zay no mahatonga ny mpanao politika mandeha miditra makany aminy hoe tsy maintsy mileladelaka amin'ny frantsay mileladelaka amin'ny amerikana mileladelaka amin'ity le fikambanana maro samihafa zay afaka miantoka an'izany hoe olona andeha hitantana ny fireneny zany tsy maintsy mialokaloka gauche à droite zao ndray moa tsika zany de naneo amin'ny fitondranana ny aty amin'ny fanoherana milaza hoe émergence ahoana moa zany ty zavatra ataotsika eto Madagasikara ty ny émergence zany ange tsy tafapetraka eto Madagasikara raha mbola ao anatin'ny 30 taona raha ny rafitra apetraka zany émergence zany tsy mipetraka eto Madagasikara satria mitovy amin'ny rafitra ajustement structurel nge zany ary
fanitsiana radrafitra inona moa no tokony rehefa samy anitsy aradrafitra ihanytsika tsy aloha ve nyrafitra eto amin'ny firenena no jery atsika nyrafitra eto amin'ny firenena nge hoe raha mahita hoe misy vahoaka be 5 tapitrisa tena vonona ny anao zavatra inona raha ny antony tsy tokony hikarakaratsika anomezana tena rafim-panjakana mazava sahazan'ireo 5 tapitrisa ireo inona ny efa hain'ireo 5 tapitrisa ireo fokon'olona any anatin'ny fokon'olona nge tsy misy resaka zany hoe diplôma tsy misy resaka hoe inona mifahaizanao inona fenao ve olo-kendry eo anivon'ny fiarahamonina malala ny tokony atao ve ianao efa voasesy teo amin'ny fiarahamonina ve ianao sa ianao io de aritabe baka fotsiny zay nge ny mahatonga am'mpanao politika tsy samiditra any anivon'ny sampana fokotany satria any amin'ny sampana fokotany izy tonga de fantatra fa iny olona iny tsy namonjy na fivoribekon'olona anankiray azy iny olona iny rehefa mahita mandrorany olona eny an-dalana manakatina varavarana iny olona iny zany angeny tsy hidiran'ny mpanao politika any amin'ity le rafitra rapokon'olona ity tonga de fantatra izy any amin'ny fokon'olona ianao raha ohatra ka manao vinanika amin'ny seseo any raisin'ny olona mivozana akanjonao ianao ndikan'izay manahirana ny olona de apetrany fotsiny subdivision administrative ny atao hoe rafipokon'olona eto Madagasikara zany hoe fiheziny aty atapiny de mijanona eo zany ny raha eto Madagasikara satria le aty atapiny mbola misy rafitra géopolitika be anankiray keo mbola mife azy hoe ianareo de tsy mahazo fanampiana raha ohatra ka tsy manaraka nyity laminy ity de viondray zany ny émergence de fa vazaha be ny ao aorinan'io émergence io fa maninony tsika tsy afaka hoe mba mijoro hoe vahoaka malagasy mahatsanginoary de milaza hoe zay ane raha ohatra ka ny farim-panananay de zay inégocier zany any Frantsa ve tsika amin'ny Eurostom hoe anaovana azafady ny banky rehetra teto Madagasikara nge ka banky mpanjakany de navadika ho banky mpanjakana frantsay de mbola nanaovana assainissement zany hoe nidoivina ny kotrosatrosa rehetrrehetra tany amin'ny eliki reo banky na mity tamin'ny frantsay ireo de nidoivy mifanjakana aloha mifitsina daholo mihitsy ny tany any elakelaky ny mety maharary an'ireo banky reo nandoavana vola 333 milliards de francs tam'izany fotoana zany député de Madagasikara tam'izany zareriny nandeha nanohatra an'izany hoe okange monsieur le premier ministre ministre des finances monsieur le vice premier ministre ministre de budget tam'izany fotoana zany oka kose lazao aminay marina hoe andehanao dédommagement ny nationalisation nareo de lazao hoe anao dédommagement nareo fa rehefa dédommagena ny banque frantsay nationalisena de andao kosa tsika mba angatakatakalo hoe avereno ny données économique rehetra nalain'ny frantsay teto Madagasikara zany angeny tsy ampy amin'ity fireneny ity tsy misy données économique fantatritsika manahoana ny eo ambanin'ny tany eo manahoana ny eo anaty ranomasina eo manahoana ny any anaty rano any manahoana ireo tendrombohitsika ireo manahoana ireo alabe atsika ireo tsy manana an'izany données zany tsika tsy fantatritsika akory ny atao hoe arenan'ny Madagasikara fa de jonjoromma fotsiny entsika fa raha mba manana an'izany tsika ka mba samy mba nisy nanohana moa tam'izany fotoana zany hoe de marina fa député fanavozana andrenjato minorité ao anatin'ny assemblée fa tsara ny heviny de mba nitoanana de takizay tsika mba afaka mba niresaka ny ole fananana rehetraeto Madagasikara io inona moa no resahanao ka ikitihana midy raha tsy manana areny ianao aseo hoe ty ny valeur authentique eto Madagasikara amin'ny arenanay noho izany tsy mendrika anay ity parité 1 euro égale 22 000 francs malgasy ty fa inona ny zava-misy ao Maurice ny ao Maurice nge ka masifera ny betsaka ao Maurice tsy misy afa-tsy masifera ao inona raha ny mahatonga azy ohatran'io satria zao ny économie mauricienne dia exportation à domicile rehefa mampiditra touriste izy de ohatrany manao exportation izy zany satria le fahaizany mandray olona mahandro sakafo mandray vahiny trano fonenana miplasiny iny reny ange no atao hoe sécurité reny no atao hoe exportation eny de mampiditra izy
1 million de touristes isa-taona ny mauriciana ny atsika 250 000 isa-taona fa mba inona moa no jerenao maurice akoatra ny grand be sy ny tsy misy fa de madio izy mahay mandray olona izy ny etsetra de reo touriste reo no mitondra vola na ny olona rehetra eran'izao tontolo zao mametra bola ao amin'ny nosy maurice io satria ny banky ao aminy azo antoka exportation en domicile produit financier zany ange no iainan'ny maurice raha mbola atao hoe 100 milliards de dollars nipetra bola ao maurice ataon'ny olona vaty ivelany mbola kely ataovy nge zany 100 milliards de dollars zany 1% fotsiny produit financier tedavy mauriciana am'zany de efa salama ny économie mauriciana izy tsy misy afa-tsy 1 million d'habitants isika eto Madagasikara zany sady tsy miady ny anaovana inventaire ny fananatsikitsika ny any amin'ny plateau continental sud aza moa zany zao de atado veromomoka satria efa tratran'lay date butoir tsika de nefa de io plateau continental sud io manomboka eo a Toliara mandrapatonga any amin'ny pôle sud nambara ny firenena mikambana fa faridranomasiny Madagasikara raha manao prolongement ny Afrique du Sud sy Mozambique sy ny etsetra ianao dia tokony isy diamant zany eo tokony isy pétrole tokony isy gaz eo tokony isy fa tsy manana an'izany tsika tsy sakory ary tsika mandeha mangataka an'izany raha 10 millions de dollars nitakin'ny manapahaizana le sambo spécialisé natokana afahana manao an'izany levée topographique any anaty ranomasina zany de tokony ho vitsy zany fa de mangatakandro tsika de la alay-panany tena hoe so efa namidiny zala reo so de efa namidiny zala ohatrany sherita koa reo ary ny feo mandeha amin'ny sherita io nge ka manahirana be ny commission tamin'io 5 milliards de dollars fa de nangatandro zareo amin'ny Madagasikara de 100 millions de dollars avec 1% de royalties isa-taona manahirana zany zay zany ny zava-misy eto Madagasikara ka anjaratsika vahoaka no miteny hoe ahoana moa ty raharaha ty zao mikasika ny huile éparse io nge zao fa matomomika ry aramoa efa amenatsika fotsiny tsy haitsika fa mainka fa hoe ty zavatra efa edina amin'ny la France ho haitsika ve miady am'zany lafiny zany fa le vatena ve nyresahana am'zany sa tena famonotena de mihevitra eto fa tena famonotena ho an'ny vahoaka malagasy ny tsy mahafantatra an'zany rehetrehtra zany pitsopitsony tokony ho fantatra ny vahoaka malagasy zany de famonotena ho azy fa dia ny mpitondra moa efa mazava ny resaka eto Madagasikara rehefa sarotra ny affaire de lasa mitsoka any an-dafy ry zala de any an-dafy izy efa milamina be efa manana izy na ny Maurice manana izy na ny Afrika na ny Frantsa na ny États-Unis na ny Dubai na izy efa manana izy efa tsy misy problema ntsony zany lafiny zany ary raha fitiava-tanindrazana ny resahana satria ao anatin'le avy nankalaza ny fetim-pirenena moa tsika dia tena manahirana ny atao hoe président république nge eto Madagasikara ka manana caisse noire na 25 milliards isa-taona raha valy manana fito taona ny teo de atao voninkazo hoe 4 milliards zany ny tokony efa nanana aiza raha zao zany volo zany raha joel mandaray mihitsy 10 taona nanao tetezamita de aiza zao zany volo zany misy placement any amin'ny banque fe zany sa aiza misy an'zany mba tokony ho fantatry n'olona satria fananam-pirenena zany tombonjo nomeny ny firenena ho an'ny olona hitarika azy zany aiza zany lafiny zany de reny moa vola azo lazaina hoe tena vola tena madio dia mivoaka anaty budget national de reny tedavy ny banque eran'izao tontolo zao de aiza banque aiza raha zany mba misy an'zany tsy fantatra nge le raha eto Madagasikara fa ny vahoaka malagasy rehefa miteny hoe tena sahirana zay fa tena tsy velona zay am'ty fiopikoso satria mamelo ny peste porcine de aiza ianao mba misy moniteur d'élevage nandeha nitety amin'ny Madagasikara ka nanao rapport tena mahazava ny amin'ny hoe izao ane ny atao hoe poste porcine efa foana 4% na hoe tena nianaka nandrakotra n'iza sy iza
zany pesta porcine zany efa tamin'ny volana novembre tsika octobre no nyresaka an'ity le hoe chenille légionnaire vo zao nyfanjakana vao manomboka miresaka an'le chenille légionnaire fa nefa rehefa de jerena le fanambarana ataon'ny fanjakana de hoe zakaony ianareo tsy misy fanafana oetiny ka am'izay lafin'izay ary ny fianaka ny valala am'izao tsika miteny zao mampitahotra andrakotra amin'ny Madagasikara de rehefa tonga eny ambaravarany avoloa ny valala de zay vao manao orakoraka be tena lasa ny hélicoptère inona etsetretsetra ary ny fomba fiadinan'le valala de zavatra tokony farany tsotra fa lanindra le fividianana fanofanan'le hélicoptère sy roplanina ny tena vola anaovana an'le budget fa tany aminay tany Ambatosana inge io tapakandro de tonga de nataon'ny olona tena tapotra tany anaty gono ny valala iray manontolo satria azo izy le mbola tsy misy poziny de azo atao provando an'ny biby fiompy zany inge fomba mampanao gasy zany hoe ny valala tsy indromandry ambavady fa am'ty ny valala efa tena manimba efa lasa le loza ohatrany tranga tany amin'ny zanak'Israely nivoaka ny Egypte manjary lasa tena lasa loza ho atsika zany a lay sotoavina napetraky ny razana ho atsika hoe ny valala tsy indromandry ambavady ny fandrimafana sy ny valala manatody tsy nyray ho azo mila fikirizana fa am'izao fotoana zao fa mamono antsika zany lafiny rehetrehtra zany de mifanjakana mijery fotsiny ny olona rehefa hamono voalavo de tena famonona voalavo ho an'ny fireneny iray manontolo no atao misy nosy kely anankiray nanaovana dératisation efa taona vao vita nefa tena miaraka amina hélicoptère anakidimy miaraka amina fitaovana tena ary fomba 4x4 sy ny etsetretsetra ny eto amintsika io peste io any voalavony no mitahirany otrikaretiny mba misy an'izany ny olona indray no apprécienao tandremo tsara amin'ny fahadiovanao tokantranonao tandremo ohatrany hoe enao zany no miteraka an'le peste eto Madagasikara fa mifanjakana tsy mirarahany zany mihitsy fa de izy mpananatra nefa mivola hoentina miady amin'ny peste raha mifaraparany teo de efa nananika hatrany amin'ny anao any amin'ny 7 millions de dollars de aza iza zao mbo nahita an'izany famononan'izany fa de zay tompoko any ambanivohitra de tena mamono voalavo tena tsy akiato ary tena mandany satria ny 5 isanjaton'ny vokatra vokarinao ataon'ny voalavo majifa akoatra ny perte à la récolte zany eo amin'ny 5 isanjato zany hoe 5 isanjaton'ny vokatra ataon'ny tantsagasy zany a raha tsy lanin'ny voalavo a de lanin'ny valala de simba vereny atsa zany de tsy misy mba mieritreritra hoe anao mécanisation anafatra moissonneuse batteuse anao multiplication an'izany ho an'ny olona rehetra eto Madagasikara mba ho accessible amin'ny olona zany mba mijoro ho avalista amin'ny fanjakana tsy misy an'izany eto Madagasikara fa de am'izao fotsiny zany sika rehefa miaina eto Madagasikara ary tsy misy olona ohatran'reto voaka malagasy reto hoe tena miaina fotsiny de zay zanky oetiny maikandrefa mbaravarana rehetra io zakan'ny olona ve tsy mba ho zaka de samy miafety fotsiny tsika menakavy eo amin'ny fanarahana zany ny tena atao hoe politika raha ohatra ka tena te anao politika zany fa tsy fanozonozonao fotsiny hoe angalatra départ ianao rehefa anao propagandy ny sasany any amin'ny faritra rehetra any ny mamely ny sasany ery amin'ny pulpitra national ahoana moa no ahafahana mifanaiky amin'izany fomba fanaovana politika zany eto Madagasikara fa de zay aloha ny zavamisy aloha de nitakatritsika eto amin'ity radio ty a de ny eto Antananarivo renivohitra de anjaran'ny eto Antananarivo renivohitra manely azy raha ohatra mahasoa zany resakitsika zany raha tsy mahasoa moa zany a de avereno amitsika ny hevitra fa mbola azo atao ny manamasaka an'izany atsakany sy andavany a eo amin'ny fomba fanaovana politika amin'ny ankapobeny fa tsy maintsy mahazo hevitra nisy ambatan'olona ny olo-pirenena tsara sitrapo rehetra zay a vao mahazo fivoarany ty Madagasikara ty fa raha mbola reo mpitondra politika eto Madagasikara reo no atenaitsika reo zany a de efa tena lany enatra reo fa tena olona tena efa tsy mahalala menatra intsony reo eo anatrehany vaoaka malagasy a sy eo anatrehany zao tontolo zao fa de reo moa zany mbola
mahatana n'le fanjakana eto Madagasikara de samy manaiky eto zany tsika hoe zay zany zareo fa de foanana onony 13 mai fa itsika kosa dia milaza eto zany a hoe raha azo atao mitana n'io 13 mai io na ray arany olona mijoro ao de aleo isy ny 13 mai na folo arany eo amin'ny 13 mai de aleo isy ny 13 mai satria mamelona n'io 13 mai io mangataka n'io 13 mai io any amin'ny fanjakana tena zavatra saripady be mihitsy mahazo an'io indray amin'ny manaraka fa dia io no atao hoe kianjan'ny demokrasia akaton'ny olona indray io efa nanao an'izany izy tamin'ny vanim-potoana sasany sokafany de azo ny toerana de nakaton'le izy de zay olona mianakendry rehetrretra de efa taritarisiny ohatran'ny lanjakisoa eny amin'ny kianjabe na falevatena eny a de eto indray tsika niraisina am'izany lafiny rehetrretra zany a fa dia sambe tsara makasitraka andriamato minisitra am'izay teny mamy azolazany hoe tena mamy zany ho an'ny mpiainatsika tamin'ity androany ity tapitra nyfandarantsika isorany Angelo malalany ato amin'ny lafiny teknika nanampy teo fanatosana fandarana avy anany sarasamy manana safinjely raha manatsoa isorana indrindraindrindra ihany koa teo amin'ny fakananysary izay nifanotrona ny ravo sorova ary indrinarisoa na inarakoto njarakototra mamy mametraka ny mandra-piana tompoko Tela lolo manga, tela lolo manga, i Madagasikara. Tela lolo manga, tela lolo manga, i Madagasikara. Mananisi atrini talufa kulatani, no evanisi pitula. Maeli maka Hajni talu fakulatani No evalisi bitulna Maeli maka Taudia tawe mena lamba Bitulna chimiyamba Pikachuka Adana tiakata Tawiani kyure bebesi Pitoluna chimana kiresi Chiresi chimiadi Uwanita ningasana Ore patunga nititame papulo Pistola baba tantanaya Malakaja na vijesa de Koto pala ropro pasana Bawa tandazana Ore patunga nititame papulo Pistola baba tantanaya Malakaja na vijesa de Pala ropro pasana bawa tandazana Bolam tuye Nitolo mawoka Bolam tuye Nitolo mawoka Letol papa na panekimo Sintelo me volume sinsisa Senu manamara Silanu lumanga Ni Madagasikara Letol papa na panekimo Sintelo me volume sinsisa Senu manamara Silanu lumanga Ni Madagasikara Bola Ule patunga ni fitombe babulo Pistola baba tantanaya Malakaja na likisa na fukisa ye Koto pala ropro pasana Bawa tandazana Ule patunga ni fitombe babulo Pistola baba tantanaya Malakaja na likisa na fukisa ye Koto pala ropro pasana Bawa tandazana Bolam tuye Anidolo mawoka
fanetemo sintelo ambefolobe sensesa zaino manamara facelan'olomanga I Madagasikara tolpapana fanetemo sintelo ambefolobe sensesa zaino manamara facelan'olomanga I Madagasikara fandarana eto amin'ny soradio iresahana toe-karena sosialy politika isaky ny alakamisy amin'ny valolahany famerenana ny alahady amin'ny 10 ika iarahanao amin'ny andrenjato